Zavonmanitra Give manolotra anao ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao Ny vaovao. Atao aloha izay ampitomboana aloha ny mofomamy fa tsy ho ampizaraina ho antsika rehetra ny mofomamy misy ankehitriny. Hoy ny filoha tany Thomas nandritra ny fandraisana ireo fanampiana ho an'ny BNGRC avy tamin'ny gouvernemanta koreana tatsimo. Valokafatra avy amin'ny filoha ho an'ireo fitakiana sendikaly misavovona ankehitriny io. Midika ve izany fa misy ihany ny fizarana saingy tsy natao ho an'ny rehetra. Ny andindindreo no arainao anatin'ny matoan-dahatsoratra ihany Jarson. Taoriny fivoriana fankakevitra nataon'ireo sendika ny mpiasan'ny jirama ny maraina teo tao amin'ny institution Sainte Famille izay natrehan'ireo solotenan'ny sendika miisa 470 no noentina namaliny ireto mpiasan'ny jirama. Ministry ny angovo milaza fa vitsy anisa ireo manohitra ny rafi-pandaminana misy ao amin'ity orinasa jirama ity. Ny trangana e trano ny atoandro teo teny Andavamamba, trano lehibe iray no nirehitra vokatry ny tsy fitandreman'ny mpanofa trano. Tara ihany koa ny mpamonjy raha nambaran'ny mponina teny an-toerana. Ny mpizahantany avy any ivelany no midina ny fotony manampy ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Endriny hafa eo amin'ny tontolon'izay fizahantany izay efa miroborobo eto amintsika ankehitriny ny fampiarana ny fizahantany maharitra izay fitsidiana any Madagasikara no fanampiana komina maro ihany koa. Ary farany, mpizahantany Allemande miisa 2 no maty voatsindrona antsy omaly tao atsinanan'i Egypte. Voasambotra tamin'ny fotoana io ihany ilay nanao ny fanafiana. Ny andinindinindreo no arainao avy hatrany. Falomerabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Cool TV ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany atao aloha izay ampitomboana ny mofomamy fa tsy ho ampizaraina ho antsika rehetra ny mofomamy misy ankehitriny. Hoy ny filoha tany Thomas nandritry ny fandraisana ireo fanampiana ho an'ny BNGRC na ny Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes avy tamin'ny gouvernemanta koreana tatsimo. Valokafatra avy amin'ny filoha ho an'ireo fitakiana sendikaly misavovona ankehitriny io. Midika ve izany fa misy ihany ny fizarana saingy tsy natao ho an'ny rehetra. Ny andindin'izay no arainao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra ihany Rarson. Efa ho efa taona izao no nafilohampirenena any Rajaonarimampianina. Efa taona tsy mbola nahatsapany maro anisa soritra ny amin'izay paikady matotra hoentina manarina ny firenena. Ny mifanohitra amin'izay aza ny zava-misy raha ireo fefitarainana avy amin'ny fikambanana tsy miankina, fiarahamonim-pirenena, sendika ary indrindra ny fikambanana sy ny antoko politika no enoina. Miroso ho any amin'ny fahantrana lalina ny firenena ankehitriny. Tsy haitenenina intsony ny olana ara-tsosialy eto Madagasikara ka mikorotana ambony ambany ny firenena. Ny fiarinkarena malagasy dia tsy mitsahatra ny tsy totongana hatrany ka mitombo isan'andro ny mpangataka eny amoron-dalana. Tsy an-tanàn-dehibe ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra any voadona avokoa. Izay mba manana kely dia lasa ny dahalo na ny jiolahy. Potika ny fampianarana. Tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy ny malagasy 70 isanjato mahery. Lasa ny vahiny ny tany ary kolokolo sy fanodikodinana fananam-bahoaka sy volam-bahoaka no manjaka amin'ny ministera maro. Manao fanambarana sy hetsika ho fitakiana ny fahalalahana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ny tany-tandalana ka tsy hisy intsony ny karazana olombelona ao ambony lalàna eto Madagasikara, ireo fikambanana sy sendika ary fiarahamonim-pirenena. Tsy misy miaino anefa izany.
kabary masombahoaka ankehitriny no ilazana fa kely loatra ny mofomamy ka tsy ampozaraina amin'ireo sendika. Aleo aloha ampitomboina fa ho ampozaraina amin'ny rehetra. Noho ny akelon'ny mofomamy ve izany no mahamety ny anaovana kolikoly sy fanodikodinana ny volam-bahoaka ataon'ireo namana akaiky sy mpanolo-tsaina. Noho izany ihany koa veno tsy ametrahana ny tany-tandalana ka efa ho efa taona teo aoriana tsy mbola nitsangana ny fitsarana avo afaka hanenjika ireo mpitondra. Ny vahoaka madinika raha ilay kabary dia mbola tsy hita tabilao ao anatin'ireo mety azo anjara amin'ilay mofomamy mbola bitika ampelantanana ankehitriny. Dia roviana ihany ary vao hitombo ilay mofomamy. Tsy hitombo io raha mbola ataka sy fanampiana no andrandraina. Tsy ho levura ampitombo azy mihitsy ny fanitsakitsahana saiko isan'andro ny lalàna velona. Ka mbola tsy hitovy eo anatrehan'ny lalàna ny malagasy tsy vaky volo. Mahazo tohomana tompoko. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany milaza ny anangana commission tripartite amahana ny fitakiana SMM na ny syndicat-ny mpitsara malagasy omaly atoandro ny Prime Ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier nandritra ny fionany teo amin'ny rotonta tetsy amin'ny lapany Mazoarivo vahaolana izay mbola tsy nahitana vokany mivaingana tamin'ireo olana sy trangam-piarahamonina nisy hatramin'izao fanadihadiany Andry Rarson hatrany. Fananganana commission tripartite no vahaolana narosin'ny Prime Ministre Mahafaly Solonandrasana ireo mpitsara mikambana amin'ny SMM manoloana ny fitakiana izy ireo nisy ny fahaleovantena amin'ny fitsarana ny tsijabany ny boafidy na notendrena amin'ny raharahany fitsarana. Fitakiana efa naharitra mbolana maro izay efa nanaovan'ny SMM fitokonana fanairana nandritry ny efatrandro tamin'ny volana Jona iny saingy tsy nasiany fahefanam-panatanteraka lanjany. Hatramin'izao mbola miririany anivon'ny fiarahamonina ny loholona Rinandriamandavy fa fito tsy misy tohiny ny soit transmis nataon'ny PGCA na ny procureur général de cour d'appel efa 3 volana lasa izay. Veranjava ny raharahaben'ny tanàna tany amin'ny distrika Nampany raha tsorina tsy nisy niany ny fitakian'ny SMM. Tsy voalohany teo famahana olana ny fananganana komision tamin'ny olana na trangam-piarahamonina nisy teto anivon'ny fiarahamonina. Vahaolana fialana bala sy fialana andraikitra raha ny fahitan'ny mpanara-baovao azy. Vahaolana izay mbola tsy nisy vokatra azo tsapahitanana hatreto. Aiza ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny komision mixte tamin'ny raharaha nantsakabary ohatra. Nampanginina sa inona no niseho tany ho any no tsy fantatra hatramin'izao ny vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ny trangana fitsaram-bahoaka na afatesana ramatoa iray tamin'ny Mananjary. Raha tsy laza afa-tsy ireo, fomba fanao no tsy fananana vahaolana azo atolotra sy fatahorana ny fampiarana ny tena tany-tandalana eto Madagasikara ve no antony fanolorana vahaolana fananganana komision isan-karazany ity izay azo adika ho fampanginana aloha ny fitakiana fotsiny ihany fa mbola ho hitany any aorianany. Ankoatra io tsy mataitra marina intsony ny fihazahana mamono hafa amin'ny fanakarama olona anaraby ny hetsika fitakiana sindikaly izay mahazo vahana ankehitriny vokatry ny fitantanan-draharam-panjakana tsy mahomby hoy ireo mpitarika sindikaly maro. Milaza mbola nao fivoriam-be amin'ny fiatombohan'ny herinandro io hanapahana ny toizan'ny fitokonana na tsy ireto mpitsara mivondrana ao anatin'ny SMM reto ka ho hitantsika eo na andatra ilay fialana bala sy fialana andraikitra ary filalaovana fotoana izay amin'ny vahaolana na zatra mpitondra ankehitriny. Fanandritra ny fandaharana kitsipony izy omaly lasa teo teto amin'ny Cool TV no nanambaran'ireo mpiady hevitra fa mbola miaro ireo andinin-dalàna no mila fanovana sy fanampiana ary indrindra andrasana ny fanapa-kevitra avy amin'ny fahefanam-panatanteraka ahafahana manao izany araory ny fanadihadiana. Mbola mampametraka fanontanian'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena maro hatramin'izao ny tsy nahatongavan'ilay volavolan-dalàna feno fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany nataon'ny antenimieram-pirenena Roatonta iny. Tamin'ny tena ny rehetra hoe ho tanteraka marina ve ny fifidianana amin'ny 20 sy 2024 satria voalohany indrindra ny ahafahana manatanteraka an'izay ankoatra ny ara-bola iny tsy resahako iny fa eo ihany koa ilay lalàna izay ifehan'ilay fifidianana hoe lalàna inona no ampiasaina eto amintsika dia ny mpanara-maso rehetra aloha ny amin'izao anisan'izany fiarahamonim-pirenena hoe nandrandraina ho tonga eny anivony anteminera tamin'ny fivoriana izay nataondry zareo teo fa tsy tonga teny ilay lalàna dia niandry mitazana taitaina ihany koa ny rehetra na izay ary hoe tena sanatria ve tsy ho tafiditra satria raha ny fivoriana ara-potoana ny anteminera-pirenena manaraka dia fandiniana ny ara-bola inonay angambany fa ho azo atao ihany ny mampiditra an'izay hoe volavolan-dalàna izay ny fandiniana an'izay mba ho jerena raha tena tiantsika tokoa ny siny ny fifidianana amin'ny 20 sy 2024 satria raha ny lalàna hatramin'izay dia 30 andro na 10 andro farafahakeliny alanin'ny fepito-piasan'ny filohan'ny Repoblika Perinasa no tokony hoe ho tanterahana izay fifidianana izay. Noho izany zany Novambra 20 sy 2024
dia efa miandrandra izay olo-pirenena rehetra ny mpiantsehatra rehetra hoe isy fifidianana eto amintsika raha tena tany demokratika marina hoy aho averimberiko foana izay. Ny fahaleovantenan'ny CENI sy ireo voamera-maleo tena ary ireo mpikambana ao amin'izy ireny mihitsy ny tokony hisy lalàna amin'ny fehimazava tsy siany mety ho fitadiavana tombontsoa manokana ataon'ireo mpikambana sy tena hahatonga azy ireo aleo tena na harabola manoloana ny fahefana mpanatanteraka. Miresaka hoe le CENI ireo ve retsy ny nanendry azy ko ahoana ireo CENI ireo hoe tsy gérer carrière fa zay zavatra zay tena mipetraka mihitsy amin'le personnalité an'le olona membre ny CENI. Any amin'ny tany hafa izy io voafaritra araky ny lalàna ihany hoe tsy maintsy izao ny taonan'ny olona miditra ao anatin'ireny institution ohatran'ireny satria tsy figerena carrière ao anatin'ny CENI. Ary marina mihitsy filazay amin'ny KMF Knoe tao hoe efa nisy olona nge président CENI gérer carrière atao anatin'izay poste zay fa tsy izay ny tokony ho esprit zany ho an'le olona membre ao anatin'ny CENI. Raha izay ro faharoa manarak'izay raha ny hevitry ny ady hevitra nandeha tao izy fa hevitry ny malagasy miaramiainga indray vadika tia malagasy miaramiainga dia tsotra tokony hisy ny lalàna mametra tsy ho an'ny CENI irery fa ho an'ireo entité indépendante rehetrarehetra zay misy eo amin'ny firenena na Bianco zany na Samifina na CSI na reto mikasika ny droit de l'homme sy ny karazany reto tokony hisy lalàna any avelany misy lalàna mikasika ireo entité zay manana indépendance tanteraka. Raha mipetraka io lalàna io tsy mitombona le problème amin'izao fotoana izao. Problème misy amin'izao fotoana izao manko anie dia tsotra ny vola omenan'ny CENI takin'ny fanjakana ho gérena ao anatin'ny comptabilité manaraka ny lalàna mifeny comptabilité publique nefa ny dépense any amin'ny CENI raha ohatra izy hoe ariango mboangy be arika dia pitalaka ny ery amin'ilay tanàna ray ery tsisy rubrique an'izany ange ao anatin'ny PCOP plan comptable ny fanjakana. Tranganisy teto amin'ny firenena matetika ny fisian'ny olana ao arian'ny fifidianana nitarika krizy ihany koa izy ireny. Ny fitsoroana ny fiherimberana n'izany krizy izany no mahatonga amin'ny fiarahamonim-pirenena sasany sy ny antoko politika malagasy miara-miainga mandray anjara mavitrika amin'izao fanatsarana fihetsan-dalàna ny fifidianana eto amintsika araka ny nambaran'izy ireo nandritra io fandaharana kitsipo teto amin'ny Cool TV io. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray taorian'ny fivoriana fakakevitra nataon'ireo sendika ny mpiasan'ny Jiramany maraina teo tao amin'ny institution Sainte Famille izay natrehan'ireo solitenan'ny sendika miisa 470 no noentina namaliny ireto mpiasan'ny Jiramany ministry ny Angovo milaza fa vitsy anisa ireo manohitra ny era-pandaminana misy ao amin'ity orinasa mpanjakana ity fanadidina nataon'ny Andry Rarsan. Nambaran'ireo mpiasa avy amin'ny intersyndicat Jirama fa 750 mpiasa no nifidy ireo solitenan'ireo ka tokony tsy misy resaka vitsy anisa eo anivon'ny syndicat mpiasan'ny Jirama. Teboka 10 kosa no nivoatra nandritra ny fankakevitra maraina io. Rehefa natao ny fankakevitra dia nisy teboka 10 misongadina avy hatrany ary nisy teboka maromaro izay mbola ilaina fandalinana sy fandrindrana eo amin'ny famaritana azy. Toy izao izay teboka 10 mivoaka avy tao anatin'ny fankakevitra izay. Teboka voalohany manana ny asiny sy ny fahaizany mpiasan'ny orinasa Jirama koa takinay ny fijerena akaiky an'izany hasina sy fahaizany mpiasan'ny orinasa Jirama izany. Teboka faharoa takina ny fampiarana ny organigramme mifanaraka amin'ny pagozy izay efa nolanian'ny CA tamin'ny délibération izay nataon'izy ireo laharana faraka 20 bara 2024 tamin'ny 5 oktobra 2024. Teboka fahatelo takina ny fanajana marindrano ny fifanarahana iombonana indrindra eo amin'ny fakana ny mpiasa ajanona araka izany fakana mpiasa io ary amboary ny fanaraka amin'ny fifanarahana iombonana eo amin'ny andininy 12. Teboka fahaefatra apetrao amin'ny toerany mendrika azy ny centre médico-social izay an'ny orinasa Jirama madiodio misahana ny mpiasa mivady aman-janaka ny mpiasa ary ireo mpiasa ny orinasa Jirama misotro ronono. Teboka fahadimy fananganana ny comité de réflexion ahafahan'izao rafitra fakakevitra sy ny mpiasa izao ahafantatra bebe kokoa hatrany ny toy an'izao fakakevitra izay natao tamin'ity asabotsy 15 Jolay ity. Atolotra ministra Piany Jirama sy ny tale jeneraly ny orinasa mpanjakana ity ireto vokatry ny fakakevitra natao androany reto. Ka raha manao be marena sy tsy mamaly ireo tompon'andraikitra dia roso amin'ny fitokonana mafimafy noho ny tamin'ny taona 2024 ireto mpiasam-bondrona amin'ity intersyndicat ity. Raha tsisy ny miaino sy manao be marena
dia marina fa tsy maintsy roso any amin'ny fitokonana zany satria zay no sehatra anankiray faneho-kevitra tena enjana. Efa hita ny traikefa tamin'ny taona 2014 no tapahan'ny mpampiasa ny karama mampiasa ny jirama dia sandy mpiasa ary say izahay ny teny hoe hafa ny endriky ny fitokonana hitondrana azy amin'ity indray mitoraka ity ary foinay ny karamanay ho tapahana rehefa zay no hita amin'ny fanjakana fa mahasosy mampandroso ny orinasa jirama. Nakasika kosa ilay solotena mampiasa ao anatin'ny filakevim-pitantanana ankehitriny izay manadino tanteraka ny tombotsoa mampiasa dia mangataka ireto mpiasa ny jirama mifondra ao anatin'ny intersendika ireto ny mba hanajano mpiasa io ny toerana misy azy. Fanitrangana aitrano io atoandro io teny ao Ndavamamba. Trano lehibe iray no nirehitra vokatry ny tsy fitandreman'ny mpanofa trano. Tara ihany koa ny mpamonjy-voina raha nambarany mponina teny an-toerana. Teny an-toerany Onina Saina. Trano lehibe iray indray no mainy atoandro teo tokony ho tamin'ny 12 ora. Ny tsy fitandreman'ireo mpanofa trano nipetraka tao amin'ity trano lehibe ity no nahatonga ny firehetana raha ny fanazavan'ireo mponina teny amin'ny manodidina. Ny tao hoe napitatra azy fotsiny nahazo kontera le afo satria tao mihitsy ny kontera teo amin'ilay nisy nirehatra teo. Tena zitsy aloha ny entana tavavoaka ny zareo taria lavidavitra taria ny hitako natavavoaka fa be da be ny entana may tao sady ny problème varotra mandeha daholo ny akabeazany zareo mipetraka ao dia entan'olona efa manafitrisany zany may tao. Nanany sarotra ny fifehezana ny afo noho ity trano ity amin'ny voatanana. Porofin'izany ora iray mahery vao voafehy ny afo. Tara ihany koa ny mpamonjy voina raha ny fanazavana. Zany atsona tsy azo. Vao natsona niantso be da be taminay niantso an'ilay 118 dia tsy azo sady tsy misaona tsisy nina. Dia farany niazakazaka nakery amin'ny polisy le manao circulation reo dia nitenena le polisy hoe ahoana fa tsisy pompier azo mihitsy. Dia ireo polisy reo zany no nandeha niantso ny namany tany akaikikaiky tany dia le namany tany zay ho nandefa anjala fa io afo io zany mbola kely io dia efa natsona le pompier fa tsy azo raha tonga aloha zala zany mba nisy avitra ihany io. Ngamba efa hoadiny ndray tao aorianan'le afo ngamba vao tonga ry zala. Zay ny problème tokony tato fotsiny zany nisy nirehatra kely tamin'io. Tato fotsiny nisy nirehatra kely dia nandehana teo ireo bandy ireo niezaka nandehana nakarano dia efa hita hoe tena tsy maty tsony io. Dia efa niantso pompier niantso daholo dia nana telefônina niantso fa tsy azo mihitsy le pompier. Nandisy izany ny avy ao anivon'ny sampana mpamonjy voina. Nanambara ny tompona andraikitra avy ao amin'ny sapeur pompier tsara lalàna fa ara-potoana ny fahatongavan'izy ireo. Fatarana tsisy mihitsy. Fanelan'elatany satria any tsara lalàna zay no miala dia afo fa mirehatra zay no hoe ohatrany hoe fatarana fa tsy tara mihitsy zay. Ary nampiasainay dia fitaovana tena tonga dia ary fomba mamono. Hitanareo dia voary daholo manodidina fa tsy lekantoa sy misy verana. Isan'ny navelo taraina ireo mponina tetỳ amin'ny manodidina ity trano ity ihany koa izay niara-nisalà tamin'ireo sampana mpamonjy voina tamin'ny famonoana ny afo ny nataon'ny tompona andraikitry ny pompin-drano tsy lavitra ny tranomay tsy nentina hanome rano raha tsy novidiana. Ka tokony firaisan-tsaina mihitsy fa ny rano dia mbola vidiana ihany na dia efa olana be sy afo be ohatr'izao ara ny rano am-popo ny vidiana. Famindrele izy zany efa famonjana rehefa hoe famonjenaina dia tokony tsy vidiana mihitsy le rano fa aveo azo atao ihany. Lasa ohatsy mijereny zao hoe dia efa problème ohatr'izao hoe dia mbola tsy ihana ihany. Tamin'ny iray ora tolakandro vao maty tanteraka ny afo tetỳ an-toerana ary misokatra ny fanadihadiana ny amin'izay tena nahatonga ity firehetana ity hoy ny eo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tsena eny amin'ny fokontany antetezana Voany 2. Tsy ny fako ny lakan-drano ka miteraka fofona maimbo. Tsy misy manala intsony ny fako amin'ny lakan-drano eny an-toerana. Mitoetra any anefa ny fakana vola amin'ny mpivarotra manodidina ho fanadiovana io lakan-drano io. Onina Saina trano nanao ny fanadihadiana. Tsy hita mazava ny lalan'ny vola alaina amin'ireo mpivarotra manodidina ny lakan-drano ao amin'ny fokontany antetezana Voany faharoa. Mpivarotra mahery ny 50 no tsy maintsy mandoha vola 3,000 isaky ny 15 andro raha kely indrindra. Tato anatin'ny ray volana nefa izao mitangorona tsy misy maky ireo fako manetsina ny lakan-drano. Dia ny rasany edima iny zany le izy zay vao alefany dia eo ihany nefa ny tena nariny any. Ary le zany misy olona mahita ihany fa matahotra le olona dia tsy samy tena. Eo amin'ny ray alina paviny amin'ny 20 izany mandefa an'le izy. Dia mijaly zay moa le anky le tatatra sy ny retsaretsa dia efa mivoaka daholo. Raha ny vola laninay amin'io zany tena efa vola be mihitsy ny lanina. Zay ny kilianay efa tsy mividy amin'le maloto be satria zay manadio dia ny olona manary eo. Manary maloto mihitsy ny ary izy. Commune aloha efa nanadio teo ny commune
fa rehefa madio dia misy an'ilay olona ao ambadika kosa manary maloto eo. Tsy isan'ireo akana vola amin'ny fanadiovan'io lakan-drano io ny mponina eny amin'ny manodidina. Raha totaly manodidina ny 7 alina hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary no alaina amin'ireo mpivarotra izay tsy hita ny ampiasana azy. Varotra zany no tena manadio an'io takina vola 3 arivo isako mivarotra na 5 arivo isako mivarotra isako latabatra. Isako manadio raha ohatra zany misy olona manadio io dia olona raha hoe ohatra zany manadio an'io tatatry zany n'olona dia misy olona reo mpivarotra rehetrarehetra tonga dia angalana 5 alina sy 2 hetsy zany nadiovana an'io. Tsisy tapa-bolana zay nandoavana 7 alina nadio an'iny efa zao dia efa izao sahady. Ny fokontany no mandray sy mitata ny teti-bola atokana amin'ny fanadiovan'io raha ny fanazavana. Tsy tao an-toerana ny tompon'andraikitra nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Ny lamina ny fanadiovan'io toeran'io tany aloha saingy tato anatin'ny 2 volana. Nisy ny olana. Miantraika amin'ny varotra ataon'ireo manodidina io loto io izay efa mampitaraina azy ankehitriny. Famelohan'ny anarahana ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao dia ireto misy dokavarotra. Parabole andray zao ny tena sura ny l'engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Pipan Murindinda Ariari Satsegondra Munza Makany amin'ny tambajotra rehetra Rahiditra ny tolotsary Tsindriony étoile 301 étoile 1 dièse Jiaby Zay mihitsy Pipan Murindinda Ariari Satsegondra fotsiny makany amin'ny tambajotra rehetra Bip Zaratsik Bip 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 Spaghetti tena matsiro Spaghetti français Mora vidy tsara qualité Spaghetti français Tsy mirekidraikitra mora andrahoana mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo Spaghetti français mampire antsika tsabe Spaghetti français Spaghetti français safidiko safidintsika. We like 3G+. Écran couleur à 2,8 pouces, 3G+, Wi-Fi, Bluetooth, USB, appareil photo 2 mégapixels miaraka amin'ny flash, raccourci FPS IM vola. My phone! Mividiana We like 3G+, amin'ny vidiny 10 000 ariary monja, dia mahazo bonus 10 000 ariary avy amin'ny Telma, hitanao eny amin'ny Telma Shop. Telma, numéro 1 cadeau. Mandy ianao vitamine singa soja naturel seltra malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Give Mandy ianao. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui,
le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés, chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcred Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcred Banque Madagascar, voire plus grand. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mbola mitoetra eo anivon'ny fiarahamonina ny fanilokiliana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy ampy ny fijerena manokana ireo sembana eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra raha toa ka manampy amin'ny alalan'ny fiofanana tonga azy ireo aleo tena ny fikambanana tsy miankina. Araory ny fanadihadiana. 420 faingo hoe nisanjaton'ireo olona eto Antananarivo no nilaza fa mahafantatra olona manana fahasembanana manodidina azy ireo. Vitsy amin'izy ireo indray no mahalala olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa misy azy ireo. Mbola tsy tafiditra tanteraka eto amin'ny tontolo ny asa izy ireo no nifisiany fanilokiliana izay miseho anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany narindra izay manana olana ara-pahitana mikasa anangana cyber ny tetikasany, miainga amin'ny vola eo ampelantanany no ampy hofanana azy ary tanjona ny fahaleovantenany hanan-tanteraka izany fikasan'izany. 3 alina ariary no vola eo ampelantanany ary nampitombony avo roeny amin'ny alalan'ny fivarotana arina fandrehatra. Za aloha zao mbola mieritreritra ny anoely izy fa en même temps izay koa zahako ampiarahako hoe zavatra hafa le izy mety hoe ampiarahako hoe vary satria ohatra moramora ny vary eny Fianarantsoa. Eo zao le izy hoe raha vao mahita le olona hoe olona manana fahasembanana ianao tonga dia any foana le image hoe mahantra, mangataka. Dia ny olana sedraiko aloha zany le olona indraindray tsy mino mihitsy izy hoe havita le zavatra ho atao fa ohatra ny hoe mbola hoe marefo eo amin'ilay sikajy marefo zany olona manana fahasembanana izay foana fieritreretan'ny olona. Fa ny anahy eo alena andresy lahatra ny any indraindray le olona tsy resy lahatra satria hoe tsy mino izy zany hoe anao an'izany tena zay zany hoe tsy havita an'izany mihitsy za. Dia avy eo moa izy nataoko dia izy indray gaga avy eo navita kosa ohatr'izay. Anisan'ny tetikasa tokony alain'ny fanjakana tahaka izao no ny fahombiazana eo amin'ny 300,000 mpiofana no mahita asa avy hatrany. Volan'ny ministera tompon'andraikitra ny mionona amin'ny fanomezana mandavantaona. Tsy misy politika mazava ahafahan'ireo olona manana fahasembanana miditra eo amin'ny sehatry ny asa raha ny fanazavan'ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Tsy tokony ianona amin'ny hoe resaka tolotolotra ny amin'ireny na hoe sanatry vava hoe fiantrahana fotsiny ihany osy le izy zay. Fa kosa tokony misy politika mazava ohatrany hoe mponina rehetra ohatrany hoe vahoaka rehetra misy politika ho an'ny mpanao asa tanana, ny tanora dia any anatin'ireny izy miditra anatin'ireny zareo indraindray manao fanatanjahantena dia tokony jerena izy fa indraindray kosa tsy miditra any anatin'ireny fa manana politika manokana noho ny fahasembanana izay tena hoe hiavahana
ka eo indrindra tsara hoe hijerena ifotony moa zay foana moa le fomba hoe fitenena hoe jerena mihitsy inona le fahasembanan'le olona, inona ny tena hoe politika mazava, inona ny vola tena tokony ho atokana ho an'ireny olon'ireny mba tsy lasa hoe ho vesatra na hiankina na sanatria ho ahilitra ny fiarahamonina fa raisina amin'le maha olombelona azy foana izy zany dia hoe tsy mijanona amin'le resaka kitolotolotra fa misy politika mazava isaky ny faritra ve avy aty amin'ny ministera zay pia ny olona ny vahoaka ny mponina. Ny olana eo amin'ny ara-bolatrano no mitoetra olana eto amin'ny firenena eo amin'ny tetikasa. Mitombo mihoatra izay ny fahasahiranana ho an'ireo olona manana fahasembanana raha ny zava-misy ankehitriny. Fiovana eo amin'ny toe-tsaina sy fifantohana eo amin'ny fikasana madika avy-roendy ny tedi-bola eo am-pelatananao no ilaina mba ahafahana manangana orinasa madinika. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray manomevahana ny maha-izy azy ny ankizy tsirairay ny fomba fampianarana izay miainga amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapaitanana makany amin'ny zavatra tsy hita maso na ilay antsoina hoe teoria. Fanadihadiana entiny miora manitra. Omena anazy ty materiel anankiray ty dia izy no milalao an'ireo dia manandrakandrana izy tsy atony dia mitadana izy aizany tsy atony aizany mahatonina an'ilay izy. Fitaovana maro no entina mampianatra ny ankizy ao anatin'ny fomba fampianarana Montessori, fitaovana izay natokana hitarika ny sainy tia karokaroka. Amin'ity fampianarana iray ity, miainga amin'ny hita maso sy iren'ny sofina ny fampianarana ary tonga amin'ny fampiarana ny teoria, fomba fiasa izay miala amin'ny fampianarana mahazatra. Ny fananany mpianatra tsirairay, ny maha-izy azy no isan'ny tombontsoa voalohany amin'ity fomba fampianarana ity. Mahasamihafa azy zany ny individualisme n'ilay zaza no trandrahana no ampianarana anazy hoe explorer n'ilay izy sy ampitomboina. Fa ny antsika mantsy nampianarana antsika hatrizay molina napetraka izany hoe ampitoviana daholo ny zaza, mila manana note mitovy, mila manana fomba fianarana mitovy nefa ny tsirairay avy samy manana olona iray azy izany hoe raha misy ny mahay matematika, misy ny mahay teny anglisy kokoa, misy ny mahay matière hafa kokoa par rapport amin'ny sasany dia iny no arahana tsikelikely. Raha ny tantara no jereny, taorian'ny ady lehibe faharoa no teraka ity karazana fomba fampianarana iray ity ary efa mivelatra amin'ny sehatra rehetra izany amin'izao fotoana izao. Izy nahita n'ilay ankizy traumatisé ny guerre dia mitrandraka fomba izy hoe ampianarana an'ireny ankizy ireny satria tsisy ny raharaha loatra koa ilay ankizy tamin'izany dia namorona an'ilay hoe Casa des Bambini izany hoe la case des enfants raha adika teny frantsay izay no foroniny zany no foroniny dia avy eo moa ilay fomba noentiny nitatra tsikelikely dia lasa misokatra amin'ny rehetrarehetra izy tateoriana fa tsy hoe ho an'ny ankizy en difficulté suite n'ilay traumatisme en guerre fotsiny. Mbola vitsy anisany sekoly mampiasa ity fomba fampianarana ity raha eto Madagasikara no jerena amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo firenena mampiasa azy kosa toa ny États-Unis sy ny firenena maro ao Europe efa hita mivaingana ny tombontsoana ho an'ny mpianatra na ihany koa ho an'ireo ray aman-dreny. Hita izany eo amin'ny fisafidianana ny sampam-pampianarana ho atao aorian'ny fahazona ny mari-pahaizana baccalauréat. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray ny atsasa-manila ny vehivavy feno 12 taona no mihoatra ankehitriny no manao fanabeazan'aizana araka ny fanadihadiana natao teo anivon'ny tobo misahana izany iray. Tsy ny zato isanjaton'ireo fanafody anefa no mifanaraka amin'ny vatana. Misy ireo miteraka fiantraikany ratsy raha nambarany mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Raha ny fanadihadiana. Ivela sangona be. Dia koa ilay izay lasa mahia be. Dia ilay hoe marary andofanina. Saika ny vokatra teraky ny fanabeazan'aizana amin'ny vatana avokoa no atahorany ankamaroan'ny olona. Antony tsy hanaovana izany. Vehivavy mahery ny 420 tapitrisa samy monina amin'ny firenena andalam-pandrosoana tsy mampiasa ny fanabeazan'aizana mandaitra sy ara-pahasalamana raha ny tatra navoaka ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la Population. Ny ankamaroan'ireo avy amin'ny firenena 720 mahantra indrindra maneran-tany, isan'izany Madagasikara.
misy amin'ireo fanafody na fitaovana ampiasaina no mety hiteraka lafondratsy eo amin'ny vatana hoy ny mpitsabo. Ny fiantraikany fanabeazanaizana zany amin'ny vatan'ny vehivavy mampiasa anazy tsy dia misy io fiantraikany loatra, tsy dia misy io fiovany ny toe-batana fa misy fotsiny le fanabeazanaizana hoe misy fanafody, misy hormone ao anatiny, misy le fanabeazanaizana hoe tsy misy hormone ao anatiny. Dia izay no mampatonga ny hoe raha sendra misy an'ilay hormone na hoe tsirom-panetana zany ao anatiny le fanabeazanaizana ataon'ilay olona dia mety hitombo ny lanjany, mety hiovaova ny fotoanany. Efa tafiditra tanteraka amin'ny andavanandro ny tokantrano maro anefa ny fampiasana izany na ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Mahatratra 420 ny vehivavy amin'ny taona no manao fanabeazanaizana manaraka ny toetry ny andro ihatra ny UNFPA. Ho an'ity toerana iray nanaovana fanadihadiana ity ohatra 420 ny vehivavy tonga eto manao fanabeazanaizana avokoa. 29 taona no betsaka indrindra ary 30 taona no lehibe indrindra manao izany. Tsy tokony miparitaka etsy sy eroa na midy amin'ny tsy ara-dalàna nefa izany raha ny fanazavana ary mitaky taratasy na ordonnance avy amin'ny tsabo ihany koa ireo fanafody. Ny fanabeazanaizana aloha zany amin'izao amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mila ordonnance ny dokotera vao afaka manao ilay olona ny antony satria ohatra ny fanafody rehetra ihany dia ilaina jerena ny fahasalamana, ilaina jerena sy atorotoroan'ilay olona daholo reto sy reto avy ny zavatra mety hitranga izay izy vao afaka mividy. Dia izay mampatonga hoe mila ordonnance ny dokotera izay vao afaka mividy. Mandrindra ny fianakaviana, io raha fehezina no antony hamporisihana ny vehivavy hanao ny fanabeazanaizana. Isorohana ny loza ilaina hatrany raha ny fanazavana ny fanantonana mpitsabo, ahafantarana izay mety amin'ny toe-batany tsirairay. Misy ankilany ny finoana tsy makatoa ny fampiasana ny fanabeazanaizana. Fa eo amin'izay lafiny izay hatrany tsy ampy ny teti-bola-panjakana amin'ny famongorana ny tazomoka eto amintsika. Mandina ny 9 no tratra ny tazomoka teto amintsika ary olona 700 no maty ny tazomoka tamin'ny taona 2024. Isan'ny ezaka atao ny ampihenana io io ho any eto Madagasikara. Arory ny fanadihadiana. Aretina isa mamono ary sarotra fongorana indrindra eto Madagasikara ny tazomoka. Tsy ampy ny teti-bola-panjakana amin'ny famongoran'io aretin'io eto amintsika ho ny tompona ndraiky mpanjakana. Ho an'ny taona 2024 manokana izay nahazona tarehimarika farany, niakatra ny tahany tazomoka teto amintsika. Manodidina ny 7 alina sy 1 hetsy no voan'io aretin'io ary 700 no maty ny tazomoka tamin'ny taona 2024. Tamin'ity taona enina be folo sy roa arivo zany mbola tsy mivoaka le ordre malaria report fa amin'ny ankapobeny zany manodidina 5 alina sy 4 hetsy eo ny isa voan'ny tazo afindra-moka teo amin'ny tompo-pahasalamana rehetra teto Madagasikara. Eo manodidina 500 sy 700 eo ny maty tazo afindra-moka zay ny atotanisa ananantsika eo amin'ny tompo-pahasalamana. Zay tiako tenena hoe nisy niezaka fa ankehitriny zany zao dia mankany amin'ny lalindalina kokoa tsika makeny amin'ny fiarahamonina iarovana ny reny sy ny zaza any am-boaka. Mety ho faty ny zaza ao am-boaka raha tsy ampy ny fisorohana sy ny fanentanana eny anivon'ny CSB2 sy ny fiarahamonina. Saiky ny faritra rehetra manerana ny nosy nefa no ahina amin'io aretin'io no Madagasikara tany mafana. Fantatsika fa marefy ny vehivavy bevoka. Araka ny hitantsika teo hoe raha voan'ny tazo afindra-moka ny vehivavy bevoka dia mety ho foaty na ny zanany keo mety ho foaty. Dia ny antony anomezany azy an'ilay fanafody sy fadoxypyrémeta amin'ny isam-bolana dia mba hialany any amin'ny toerana andehmahany moka zany ny tena anaovan'izy io. Mba hialany ilay bibinaretina na le parazita any anatiny any zany isam-bolana. Satria fanafody io zany dia miaro azy ao anatin'ny ray volana. Dia miaro ny reny sy ny zaza mianany le taham-pahafatesana. Ny fandraisan'io aretin'io ho aretina mpahazo andavanandro no mahasarotra ny fisorohana azy raha ny fanazavana hatrany. Aretina mahafaty olona betsaka indrindra eto Madagasikara nefa io aretin'io ary tokony olona ara-pamehana. Olana arabola hatrany nefa no voalaza fa hosakana amin'ny fisorohana izany. Fa manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana ankehitriny, ny karakara tetikasa ho fanodinana fako ny platsaka tsitrapo miisa 30 avy amin'ny GCI na ny Jeune Chambre Internationale Vohitrarivo. Fako avy ampiasain'ny isan-tokantrano sy avy amin'ny orinasa no nahodin'izy ireo hanavitana kilalao sy toeram-pialamboly natolotra ny fikambanana autisme Madagasikara ho fitaizana ireo ankizy autiste. Arory ny fanampanazavana. Any amin'ny entreprise
dia izany ahodina ho zavatra mahafinaritra ohatran'izao. Tamin'ity izao izay navoangona pneu, palette, planche, tavoahangy, le déchets ngezangezana entreprise ireny zany, dia ireny anona izany nahodina na ahafana nanao an'ireto kilalao reto. Fa mahasarika ny olona ny fividianana ireo fanafody vakivaky amin'izao vanim-potoana ny ririny izao. Ny raokandro malagasy no manintona ny maro, fanafody arovana amin'ny atsika vokatry ny fanala. Arao ny fanadihadiana. Efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina ny eto Madagasikara. Misy fiantraikany ara-pahasalamana sy eo amin'ny hoditra ny atsika vokatry ny fanala ho an'ny olona tsy mahataty izany. Mazana, eny amin'ny tarehy sy ny tongotra no miseho avy hatrany ny fiantraikany. Maro ny fanafody afaka iarovana ny vatana amin'ny fanala eny amin'ny fivarotam-panafody isan-karazany. Ny raokandro malagasy no tena mahasarika ny olona noho izy voajanahary tsy misy vokatra simika. Itony izao ny ampiasaiko satria vita gasy itony tsy misy inona moa le chimique. Tsara be itony. Aleo mampiasa tontolo izay le misy chimique, produit chimique mba tsy mampanimba tarehy. Manomboka amin'ny 200 ariary hatramin'ny 500 ariary ny vidin'ny savony gasy ampiasaina atao amin'ny tarehy sy amin'ny tongotra. Ny savony gasy no tena jifain'ny olona isoroana sy hitsaboana ny vakivaky rehetra eny amin'ny vatana amin'izao ririnina izao, raha ny nambaran'ny mpivarotra iray. Alona eo ny tongotra dia tsy mando, tsy kobanina fa rehefa voadio dia avela amin'izao dia mahamandina ny hoditra, mahasolo ny glycérine. Azo atao ihany koa anasana loha, anasana tarehy, androna. Ho an'ny olona mahery fofona ihany koa ny savony gasy dia tsara ho an'ny olona mahery fofona ary miasa amintsika malagasy satria vita malagasy. Vokatsoa maro no efa azon'ny malagasy amin'ny fampiasana ny savony gasy. Misy ihany koa eny an-tsena ireo savony hafa sy menaka izay mbola vita malagasy hatrany. Azo ahositra tsara amin'ny tarehy sy ny tongotra mba hialana amin'ny vakivaky amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny mpizahatany avy any ivelany no midiny ny fotony manampy ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Endriny hafa eo amin'ny tontolon'izay fizahatany izay efa miroboroby eto amintsika ankehitriny ny fampiarana ny fizahatany maharitra izay fitsidiana ny Madagasikara no fanampiana komina maro ihany koa. Arao ny fanadihadiana. Fizahatany maharitra, fizahatany izay hafa amin'ny mahazatra na azo vahana tatao anatin'ny 5 taona mahery. Raha toka hitsidika tanàna mitety faritra na toerana manatantara amin'ny ankapobeny no ataony mpizahatany tonga eto Madagasikara. Ankehitriny, miainga amin'ny fanampiana komina na tanàna iray indray no ataony ankamaroan'ny mpitsidika maro amin'izy ireo. Ny fahitany any ivelany ny zava-misy eto Madagasikara manoloana ny fahantrana ny tsy fampiana ara-pitaovana sy ara-tsakafo no mahatonga ireo andian'olona avy any ivelany mitsidika ny Madagasikara ary manampy mampandroso ny toerana iray raha ny fanazavana. Zany taty Madagasikara nanomboka nisy zany izy io. Olona vahiny manotatsaka sitrapo reny no namatika azy hoe andaotsika anao fanampiana amin'ny toerana anankiray. Nous soyons pas touristes mais voyageurs ho filazana zareo azy. Dia io zany mandeha aty zany vahiny mba ahafahanjareo manampy ny projet anankiray, développement local fampandrosoana anankiray eo amin'ny toerana anankiray. Dia le vola alohanjareo amin'ny fizahatany io zany hoentina ihany koa hanampiana le olona ifotony zany hoe tsy mandeha any amin'ny hôtely zany zareo fa mandeha any amin'ny toerana tranon'olona anankiray zany chez l'habitant zany fazanjareo amin'ny teny frantsay. Saika frantsay avokoa ny 5,700 manao ity fanampiana amin'ny alalan'ny fitsidiana faritra manerana ny nosy ity. Ny tombo kosa tamin'ity taona ity ny mpitsidika liana amin'izany. Fa manomboka be da be no totsika hoe ireo prestataire na ihany koa ireo tour opérateur aty Madagasikara na réceptif miara-miasa amin'ny resaka hoe fizahatany maharitra satria be da be zao no resaka totsika hoe fizahatany ohatra hoe tourisme humanitaire zany misy manao an'izany fa le tourisme solidaire ty tena hoe metraika amin'ny vantana mihitsy any amin'ny tontolo iainany fiainan'ireo olona amin'ny toerana anankiray zany matetika amin'ny tontolo ambanivohitra fa tsy luxe zany le izy fa tontolo anankiray mila fanampiana zany. Ity taona 17 ity no taona iraisam-pirenena ho an'ny fizahatany maharitra araka nambaran'ny firenena mikambana.
tombony ahafahana manampy ny mponina malagasy ahafahana mampivoatra ny toe-karena eo amin'ny lafiny fizahantany ihany koa ity fizahantany maharitra ity na ny voyage solitaire. Raha ny hita manoloan'izany anefa araka ny fahitany mpanara-baovao azy saika ny any ivelany hatrany no manao izay fanampiana mivantana eny fotony izay. Fa miteraka voka-dratsy ny maro any ankizy ny fironana anatin'ny teknôlôjia vaovao ho any eo anivon'ny sampana mpanazava stily Analamanga Atsimo. Manimba ihany koa ny kolontsaina malagasy ny fanalalahana izany eto Madagasikara, hoy ny mpitarika Skoto. Aroary ny fanadihadiana entiny Onina Saina. Simba ny teknôlôjia vaovao ny kolontsaina malagasy, hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampaty na ny sampana mpanazava stily Analamanga Atsimo. Raha ny kilalao maneho firaisan-kina sy fifandraisana amin'ireo namana no nahafantarana ny zaza malagasy hatramin'izay, lasa tia mitokatokana ny ankamaroan'izy ireny amin'izao fotoana izao, indrindra ny eto an-drenivohitra, vokatry ny teknôlôjia vaovao, hoy ny fanazavana. Ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ny FB, ny kilalao jeu maro samihafa reny, ordinateur maro samihafa, izay mahatonga ny ankizy tsy hanana toe-tsaina firaisan-kina, mahatonga ny ankizy anana fitazana mivoana zany amin'ny tokony hoe ananany fitazana matotra zany dia hoe variana ankizy raha raha mandikitsika dia hoe variana anatin'ny telefona ankizy ankehitriny na ny ordinateur rery ihany fa tsy mivoaka ny trano intsony izy ireny fa lasa raha mitady azy anao trano dia aiza izy teo dia eo ambony ordinateur, aiza izy teo dia manao FB dia solitaire ilay ankizy amin'izay fotoana izay dia lasa hitovy amin'ny vazatsika tsy mamana hoe fiaraha-metana. Taloha manko taloha malagasy mahitsy zany dia hoe anatao tokotany be. Ny tokotany be zany dia nahafahana izy ray fiarahamonina niaraka ny lalao, ny fankatia, ny fanakalo hevitra maro samihafa. Ny rehetra no miara-misalahy amin'ny fanarenana izay lesika izay raha ny fanazavana hatrany, ampahafantatra ary ampilalao ny ankizy amin'ireo kilalao malagasy izay mifono anatra sy fitazana maro samihafa. Isan'ny anjara biriky entin'ny sampana mpanazava stily ho famelomany maso ny kolontsaina malagasy ny hetsika izay natao tamin'ity androany ity ka nampilalaovana ireo ankizy beazina ny kolontsaina malagasy. Nisy ihany koa ny fifananana soratra masina ahatonga ny beazina Skoto ho olombanina, reharehan'ny fianakaviana ary andrin'ny firenena, ara-tsaina, ara-batana ary aram-panahy. Fahirana Evisoa Tolo-Janahary no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny fikambanana Arena Madagasikara. Sarin'ny Cinéma Rex etsy Analakely no nahazony ny amboara, no tanterahina androany kosa ny fizarana ny lokan'ireo telo nahazo voalohany tamin'izany. Aroary ny fanadihadiana. Ny voakandroany ny valin'ny fifaninanana nokarakarain'ny fikambanana Arena Madagasikara andiany faharoa. Sary maneho vakoka eto Madagasikara na arena izay tadidomon-doza miaraka amin'ny tantara entiny noloa hevitry ny fifaninanana. Irana Evisoa Tolo-Janahary no nahazo ny laharana voalohany tamin'izany, ny sarin'ny Cinéma Rex no nalainy teto. Toerana fandehanako matetika io zany dia hitako hoe misy fahasombana be le patrimoine architecturaux dia lasa ohatra hoe fitoerana lasa hoe toerana fivavahana zany le izy amin'izao fa adino le patrimoine cinématographique an'le izy dia izay ny antony. Ty fitaovana be zany fa compact eto koa zao manko izy compact nakakao sendra lahady zany fa ny endrasiko fotsiny hoe rehefa lahady rehefa tsisy dia be mpandalo dia afaka mijanona elaela manana ohatra hoe manao composition amin'ny saritsara. 50 no nandray anjara tamin'ity andiany faharoa ity. Ny telo voalohany tamin'ireo no nahazo fanomezana. Ny voalohany lela vola 5 hetsy ariary, faharoa lela vola 4 hetsy ariary ary fahatelo lela vola 3 hetsy ariary. Ny fahitana fa maro amin'ny vakoka malagasy no tsy voakarakara sy ahina ho simba no ny fahanterany no nahatonga ity fikambanana ity nanao ny fifaninanana. Patrimoine péril izy dia ny vakoka sy ny arena voalohany indrindra ny ao an-tsaina. Dia izahay mahatsapa rehefa manomboka misy arena maromaro very ny ao an-tsaina aloha dia mampafantatra aloha izay le hoe fifaninanana ady tsara aloha dia izay vao resahana amin'izay hoe inona réellement le zavatra very. Mahatsapa tena izay fa ny arena voalohany indrindra dia ny ao an-tsaina dia misy banga be mihitsy ny ao an-tsaina na izaho miteny aminao zao ara be dia be ny arena gasy tsy fantatro dia hiezaka hampahafantatra an'izay ny irariana ary amin'ny taona ho avy io dia tsy indray mandeha isa-taona natao fa mety indroa intelo ary tsy eto Antananarivo ihany fa mandeha any amin'ny faritra. Ty fifaninanana tamin'ity taona ity ho an'i Madagasikara manontolo fa eto Antananarivo no mikarakara anazy
ny amin'ny manaraka ikisaka nafatra zay satria indraindray mety manana olana ny mpandray anjara amin'ny hoe hiakatra makaty Antananarivo sindrehetra ny atao anatin'ny condition hoe maka sary ianao a dia ampahafantarinao momba ilay sary nalainao inona ny antony ny fidiananao hoe ty ny sary nalaiko a dia mametraka somary ohatran'ny hoe karazana tantara kely momba ilay sary nalaina zany ilay olona mampahafantatra hoe inona ny antony ilazany fa tandondomondozy ty zavatra nalainy sary hoe arena nalainy sary ty. Isetrany ny andehan'ny fahatelo amin'ny taona ho avy, saika manodidina ny arena malagasy sy ny vakoka misy manerana ny nosy hatrany, no lohahevitra amin'izany raha ny fanazavana no ity fikambanana ity miezaka miaro sy mampahafantatra ny arena sy vakoka misy eto Madagasikara. Fa ny tontolo ny fanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana, ny anjara asan'ireo mpanaramaso ny volam-panjakana io no hitondrana fanadihadiana aminao ao anatin'ny fandaharana alalino izay arahinao rapitso amin'ny 7:00 ary ny santionana amin'izany. Manjaka ny sy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatra ny fitantanana ny volam-panjakana eto amintsika. Antony, tsy mbola manana fahaleovan-tena sy fahalalahana takina amin'izany ireo rafitra ambony natokana anaramaso ny fitantanana ny volam-panjakana eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany rafitra ambony izany ny fitsarana momba ny vola, na ny Cour des comptes, ny Inspection Générale de l'État, na ny IGE, ny filan-kevitra momba ny fitsipika ara-bola, na ny CDPF sy ny maro hafa. Raha ny fanadihadiana natao, olana eo amin'ny lalàna no tsy ananan'izy ireo fahaleovan-tena ankoatra ny olana ara-bola sy ara-pitaovana. Eny ihany etsero hoe mbola misy zavatra tsy mety aro ka zay moa efa angajaina teo ihany amin'ny fandraisam-pitenenana natao hoe midadasika be dia sehatra ilesan'ireo mpanaramaso ny volam-panjakan'ireo nefa ny fitaovana efa miasa ny olona miasa ny effectif zany voapetrika eo zany amin'ny resaka raha fitaovana aloha somary voapetra ihany dia resaka ianao resaka indépendance tena ilaina tokoa io amin'ny mpanaramaso ka ny lafiny tonga zany ary marina ny teninao fa mety misy lalàna misy tokony avitsy na ny sasany mety tokony avaina mihitsy raha raisiko ny Cour des comptes manokana zao dia mandinika an'izany zahay eo Cour des comptes hoe ahoana no hanavoazana ny lalàna teny Cour des comptes sy directeur mba hipetrahany marina amin'ny toerany mpanaramaso mahaleo-tena azy ka ny zavatra moa tsy vitandray andro fa dia atao araky ny atomendalana le zany araky ny manana araky ny fananana fotoana araky ny fisian'ny mpanampy. Eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena kosa indray, iray andro mialohan'ny andresantsika ny tranona 2024 izay ho tontosaina eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina nanambara ny fahavononany tanteraka. Hiatrika izany ireo mpanazatra roa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety io tolakandro io. Ary ny fanadihadiana entiny Daniela Ratondrarson. Samy efa vonona avokoa ireo ekipam-pirenena roa. Iray andro mialohan'ny ny andro goavana, ifampikatrohan'ny Bariany Madagasikara sy ny ekipam-pirenena Mozambikiana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety io tolakandro. Efa fantatra ihany koa ireo mpilalao hiakatra kianja ho an'ny Bariany Madagasikara. 10 tamin'ireo nanao kozafa no mbola voatazona izay nampiana mpilalao 3 hoentina mitady fandresena manoloana ireto ekipam-pirenena ifanandrana amintsika ireto. Azo tenenina hoe vonona le mpilalaontsika any Karion. Vonona izy ara-tsaina, ara-batana, ara-morale. Ny mpiantsatokazo dia iando vaovao io iandoko Carré de Peu Mille io koa sy leda. Ireo défenseur rehetrarehetra dia misy ny Lanto ny Knapsa vovonitsa, Lanto, de Jonia, de Tatelia, de Tobia, de aveo Mario, de Rojo. Ny irakiraka ny Denis zany
iando ny sady kapiteny izy rapitso iando ny kinapisina dino bora daxa zola de badio no amafisy ny mpanazatra ny mozambikianina fa mpilalao amin'ny endriny hafa mihitsy ireto ekipa noentiny eto Madagasikara ireto ary tombony ho azy ireo ny niatrehany ny koza fahiny na afana ny tily ny fomba filalaontsika malagasy. Ny ekipan'ny Mozambika izay ho avy rapitso dia tena tsy ho fantatry Madagasikara mihitsy satria tsy le tany amin'ny kosafana dia ilalao mety hoe na eno amin'ny resaka hoe information na hoe nijery vidéo fa tena hoe tsy ny kozafa iny zany ilalao rapitso fa ekipa hafa mihitsy no noentiny taty izy anefa zany araka ny filazany dia manana mety hoe manana avantage kely satria nahita ny ekipan'ny Madagasikara ny lalao tany Sanina fa ny Madagasikara tsy mahafantatra ny ekipan'ny Mozambika izay lalao aminy eo Mahamasina rapitso. Napetrana anankitelo tsara mihitsy ny ekipa zany amin'ny Mozambika. Misy zany ny ekipa manao ny elina atoanan-kanina fotsiny, dia misy manao ny Sanina fotsiny, dia misy manao ny Kosafa fotsiny. Dia tamin'ny Kosafa tamin'ny farany teo dia 5 andro nanomanany an'ireny ary tanora daholo no tao anatin'ny ekipan'ny Kosafa iny. Dia ny tena objectif n'ilay Kosafa zany ahafahany zareo mitilo izy mety mpilalao mety afaka ho antsoina hanao Sanina na mety hoe hanao an'ilay elina atoanan'ilay kanina. Dia reto Sanina reto efa herintaona nanomanany an'ireto mpilalao amin'ny Sanina reto fa mety hoe tsy mampitovy amin'ilay nanao tamin'ny Kosafa zany reto Sanina reto tsy dia mety tsy dia mahalala loatra ny mpilalao malagasy. Dia izay zany anambadivarina zany izy hoe anankidimy ihany nanao Kosafa no nantsony hiditra ao anatin'ilay groupe manao Sanina. Nanomboka amin'ny roa sasany rapitso ity fihaonany Bariany Madagasikara sy ny Mozambikianina ity lalao izay tafiditra ao anatin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifantsana ny tranona taona 2024. Ny zoma alina teo moa no nigadona teto Madagasikara ireo delegasion Mozambikianina ary nitsapa-kianja io tolakandro io. Eo amin'ny taranja baolina basket kosa indray laviny ekipa pirenena Algérie tamin'ny satery de tery ny zoma lasa teo ny ekipa pirenena malagasy sokady latsaky ny 40 izay niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika any Maurice amin'izao fotoana izao fa resena faharoa any Madagasikara. Arory ny fanadihadiana. Taoriana andavony Egypta ny ekipa pirenena malagasy ny alakamisy teo nandritra ny andro voalohany fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika sokady latsaky ny 40 taona. Niondrika teo anatrihan'ny ekipa pirenena algériana tamin'ny isa tery tery 10-15 indray izy ireo ny zoma teo nandritra ny andro faharoa. Raha ny fizotra ny lalao tamin'ny ankapobeny niadatra amin'ny farany lalao. Ny famadibadika hatrany ny fitarihana ny isa teny amin'ny solaitra be nanao ny antsy ho zavatra ihany koa ny mpilalao malagasy izay niadatra amin'ny farany teny ambony kianja. Raha ny endri-dalao nasehony ireto algériana ireto anefa hita taratra fa azo atao tsara ny mandavo azy ireo saingy lesoka ho antsika ny fanarim-baolina matetika izay ainy ireto ekipa mpifanandrina ireto ny nanararoatra izany. Antenaina fa hay akalesina isika entina hiatrehana ny lalao miverina mba hatsara toerana antsika ka ahafahana mahazo toerana iray eo amin'ny lalao manasadalana. Mialoha izay anefa mbola niaona tamin'ny ekipa pireneny Rwanda isika androany eo amin'ny andro fahatelo ny fifaninanana. Rwanda izay vao avy nibata fa resena tamin'ny isa 170 nanoloana ny zareo Egyptianina teo amin'ny andro faharoa ny fifaninanana izay hatrany. Araka ny vaovao iray moa dia nivoaka mpandresy tamin'ny isa 5-20 no 7-20 nanoloana ny Rwanda isika malagasy teo amin'izay andro fahatelo izay izany hoe fandresena voalohany azony ekipa pirenena malagasy. Fa eo amin'ny lafiny tontolon'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mpizahantany Allemande miisa 2 no maty voatsindronantsy omaly tao antsinan'ny Egypta voasambotra tamin'ny fotoana io ihany ilay nanao ny fanafiana. Arory ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny trangana fanafiana teo amin'ny toerana fialan-tsasatra amoron'ny ranomasina tao Hurghada tanàna antsinan'ny Egypta omaly. Vehivavy roa teratany Allemande no maty voatsindro ny antsy 4 no naratra vokatra izay araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministera Egyptianina ny iray tamin'ireo mponina Auchek.
Mpizahantany ireo niara-ny von'olona ireo. Lehilahy 20 taona mahery nitondra antsy no voatazony mpitandro ny filaminana hatreto ahina ho nanao ny loza. Efa nitsoaka nanaraka ny sisin-dranomasina ity lehilahy ity ny tratra. Nilaza ity farany fa tsy ireo vehivavy roa namoy ny ain'ireo no nikendrendy nandritra ny fanadihadiana. Tsy fantatra ihany koa hatreto ny ambadika ity famonoan'olona ity tsy voamarina raha toa ka asa fampiororoana na tsia. Tsy vao izao raha tsy ahivona noho ny sy ny famonoan'olona atao orgada. Ny taona 2014, mpizahantany miisa 3 no naratra mafy tao amin'io tanàna io noho ny fanafiana tamin'ny alalan'ny sabatra ahina ho nataon'ny Eta Islamika. Tamin'ny zoma lasa teo ihany koa tao Egypta atsimon'ny Caire. Mpitandro ny filaminana miisa 5 no maty voatifitra saingy tsy mbola fantatra ny olona nanao ny asa ratsy. Ny tafika Egyptiana no nikendrena raha ny fanazavana. Ankoatr'io, polisy miisa 20 ihany koa no namoy ny ainy tany an-toerana fanafiana nataon'ny Eta Islamika trany. Famelohan'ny sarana dia hoaverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Atao aloha izay ampitomboana ny mofomamy fa tsy ho ampizaraina ho antsika rehetra ny mofomamy misy ankehitriny. Hoy ny filoha tany Tomasina nandritra ny fandraisana ireo fanampiana ho an'ny BNGRC avy tamin'ny gouvernemanta koreana tatsimo. Midika ve izany fa misy ihany ny fizarana saingy tsy natao ho an'ny rehetra. Tao aorian'ny fivoriana fakan-kevitra nataon'ireo sendika ny mpiasan'ny JIRAMA ny maraina teo tao amin'ny institution Sainte Famille izay natrehan'ireo solon-tenan'ny sendika miisa 470 no noentina namaliany ireto mpiasan'ny JIRAMA ny ministry ny Angovo. Milaza fa vitsy anisa ireo manohitra ny rafim-pandaminana misy eo amin'ity orinasa mpanjakana ity. Ny trangana trano ny atoandro teo teny Andavamamba, trano lehibe iray no nirehitra vokatry ny tsy fitandreman'ny mpanofa trano, tsy nisy ny ainana fohy fa nientana no saika kilany afo avokoa. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity, ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy ianao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao